fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fahariana sy ny fahendrena. Zany no asongadiny nofinainantsika anio ao amin'ny boky ny Ohabolana toko 9, ny 12 hatramin'ny 130 farany. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Jehova nahary aho fiandohan'ny alehany, ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha. Izao no tendreny hatramin'ny fahagola, hatramin'ny voalohany indrindra dia fony tsy mbola ary ny tany. Fony tsy mbola ary ny lalina no efa teraka aho. Fony tsy mbola ary ny loharano boboka be. Fony tsy mbola naorina ny tendrombohitra. Fony tsy mbola nisy avoana no efa teraka aho. Fony tsy mbola nataony tany na ny saha, na ny voalohany vovotany ambonin'izao rehetra izao. Raha namorona ny lanitra izy dia tany aho. Raha namaritra ny abakabaka tambony lalina izy, raha nampitoetra ny rahony eny ambony izy, raha niboboka fatratra ny loharanony lalina, raha nanisy faritra ho an'ny ranomasina izy, mba tsy hahazahoan'ny rano mihoatra ny fetrany, ary nandidiny amin'ny fanorenany tany. Dia mpitamarika teo anilany aho, sady ravoravo isan'andro ka nilalao mandrakariva teo anatrehany. Nahafaly any tany nataony honenana, ary naravoravo any zanak'olombelona. Koa mienoa ianareo anaka, fa sambatra izay manaraka ny diako, sambatra izay miaino anatra ka endre fa aza mandahy, sambatra izay olona miaino ahy ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahadiko, ary miandry eo amin'ny tolam-baravarako, fa izay mahita dia mahita fiainana, sady mahazo sitraka amin'ny Jehova, fa izay diso ahy kosa mampidi-doza amin'ny fanahiny, ary izay rehetra mankahala dia tia fahafatesana. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fahariana sy ny fahendrena. Zany ravako malala no asongadiny nofinainantsika anio. Ny boky Ohabolana dia mampianatra antsika zavatra maro makasika ny fahendrena. Ary eto amin'ny toko 9 ohatra dia resahany ny amin'ny herin'io fahendrena io, hery tsy takatry ny saina, hery izay mihoatra noho ny harena sy ny voninahitra. Eto amin'ny nofinainantsika anio, manomboka amin'ny 12 ary, dia asehoan'ny mpanoratra ny Ohabolana fa efa nisy talohan'ny fisina ny fahendrena, na miresaka antsika makasika ny antsoina hoe pré-existence de la sagesse, na ihany koa tantaraina ny fialohavan'ny tantara, ny alolalana ny tantara, ny fahendrena, na ny antsoina hoe préhistorique de la sagesse. Arak'izany dia efa nisy talohan'ny fisina ny fahendrena. Raha miteny eo amin'ny 12 manao hoe Jehova nahary aho fiandohan'ny alehany, dia tsy tena miresaka fahariana loatra ny dikateny fototra rehefa jerena, dia tsy ilay voambolana hoe bara izay nampiasaina tamin'Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra no hitantsika eo, fa voambolana izay entina anambarana fa niaraka tamin'Andriamanitra, nanotrona an'Andriamanitra,
na koa atao hoe tamin'ny fahendrena no nanorenan'Andriamanitra ny fanorenany tany na ny fiandohana ny fahariana rehetra. Ilay voambolana amin'ny teny hebreo hoe kara dia tsy milaza fahariana mihitsy. Zay nefa ny no voambolana ampiasaina eto, entina ilazana zany fa tsy voary, tsy zavaboarin'Andriamanitra ny fahendrena zay voalaza eto, fa efa nisy taloha ny zavaboary. Eny nanotrina n'Andriamanitra na niaraka tamin'Andriamanitra, na azontsika lazaina koa hoe tamin'ny fahendrena no nanorenan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary hitantsika ambaran'ny soratra masina zany fa tamin'ny fahendrena nanaovanao azy hoy ny mpanao salamo. Tena mialo lalana ny fahariana, ary ambony lavitra no ny voary rehetra ity fahendrena manana hasina manokana. Ary zany mahatonga hitatsika fa tamin'ny fahendrena io no nifehezana ny fahariana rehetra, nifehezana ny tontolo, ka izay antson'ny siansa hoe lalàna ny natiora, dia io fahendrena io no nanamboatra azy. Hitantsika ne ohatra zany raha mijery fotsiny tsika ny andininy 120 ohatra, dia miteny izy hoe tamin'ny fahendrena io no nanisy faritra ho an'ny ranomasina mba tsy azahoan'ny rano mihoatra ny fetrany. Tamin'ny fahendrena io no nandidy ny fanorenan'ny tany, ny lalàna ny zavaboary hoe miodina ny tany, miodina amin'ny tenany ary miodina amin'ny masoandro, dia tamin'ny alalan'io fahendrena io. Arak'izany dia ambara fa isan'ny pahary fa tsy nohariana ny fahendrena. Raha miresaka fahendrena isika ry havako dia hitantsika fa tena sary anambarana an Jesosy Kristy mihitsy zany, satria Jesosy Kristy ilay efa nisy talohan'ny fahariana, ary dia izy mihitsy arak'izany no fahendrena ambara eto. Zany mahatonga ny olon-kendry mpanoratra ny boky hiantso ny olona hitodika amin'ny fahendrena io, ilazany hoe mino anatra, mihaino raha aty ahita fahasambarana, fa loharan'ny fahasambarana ny fiankinana amin'ny fahendrena. Ary raha i Jesosy ary dia efa niteny fa zao avy hananany fiainana sady hananany be dia be, dia ambara eto fa izay miankina aminy dia mahazo fiainana, fa izay diso azy kosa dia mampidi-doza amin'ny fanahiny ary tia fahafatesana. Dia taoma isika ry havako, taoma ny fiangonana, taoma ny kristianina rehetra hitodika amin'ny Jesosy ilay loharan'nim-piainana sy fahasambarana ho antsika. Fa fampiarana mivantana ihany koa ny anarantsika ny lalan'ny fahendrena amin'ny zavatra rehetra izay atao, ka raha izany no izy dia misokatra malalaka ho antsika ny varavaran'ny fahasambarana izay efa omanin' Jesosy Kristy ho antsika. Dia hoan'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havaka. Tompo rainay tsy toa, misaotra anao dia misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao sy ny fitahianao, ny fahendrenao izay mitory fitiavana lalina, tsy takatry ny sainay tamin'ny naharianao zao rehetra izao. Eny, hatramin'ny atsipiriany kely indrindra amin'ny fiainanay azy, dia nanehoanao zava-mahagaga tokoa. Ankehitriny Andriamanitro, dia mivavaka izahay mba ho tontolo feno manam-panahy, misy fahendrena ny tontolo misy anay, ary maniry izay mba ho any amin'izay misy kristianina dia misy fahendrena. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.